Fa pejim-baovao hafa tanteraka indray kosa rehefa akaiky moa ny volana desambra dia fa hoe Noely no omby ao an-tsainy rehetra voromaro noho izany ireo mpitsidika ny andiany fahasivy amin'ilay hetsika marché de Noël izay nikarakarainy mpianatra avy amin'ny section professionnelle tao amin'ny lycée français de Tananarive na LFT teto sy Ambatobe omaly. Alors vetrany kosa ny andininy makasika an'izay. Voromaro ireo mpitsidika ny andiany fahasivy amin'ilay hetsika marché de Noël izay nikarakarainy mpianatra avy ao amin'ny section professionnelle ao amin'ny lycée français de Tananarive na LFT tetsy Ambatobe omaly satria dia nahatratra 4 arivo ireo namaly ny antsony mpikarakara. Maro ireo tanjona kendrena ao anatin'ity hetsika marché de Noël ity sady hetsika ara-kolotsaina no ara-tsosialy no ara-pédagogique ihany koa. Zavatra misy ety zany mpivarotra antsoina hoe artisan misy ao amin'ny 430 eo zareo atao hoe 20% eo zany resaka association caritative humanitaire dia ny ambiny mba mampiseho ny talenta malagasy zava-bita gasy ety sy zavatra mety hoe mahatsara hoe mampiseho fahaizana gasy zay. Misy vely ohatran'le mahazatra le hoe collecte de jouets misy foana moa zay isa-taona anty lanonan'ity amenan'ny sekoly manodidina ety any Ambatobe sy arian'ny hôpitaly ny Girard. Resy lahatra amin'ny soatoavina voizina ao anatin'ity hetsika marché de Noël ity ny Telma izay mpanao ofisialy ny hetsika. Ny zavatra hoentin'ny Telma zany amin'ity andiany fahasivy ny marché de Noël lycée français dia ny tolotra 4G tiana moa zany fa ny ireo telefony maro be fa fantatsika telefony toy ny Samsung One ao ihany koa ny tolotra internet miaraka amin'ny clé dongle sy ny clé wingle. Samy nahazo ny anjarany avokoa ny rehetra nandritra ny marché de Noël no karakarain'ny LFT eny hatramin'ny ankizy madinika.